Izy no Kaleta, Soja Jean André no tena anarany. Teraka ny 13 febroary taona 1970 teto Elibondro, komina Behara, aty amin'ny distrika Namboasary Atsimo. Zio dia teraka teto, eto ny latsahany vavoniko, Elibondro eto, Behara. Manambady ary mananjanaka 3 mirahavavy Kaleta. Manambady aho dia mananjanaka 3 vavy. Valo mianaday izy no Praitapo ary ny raibeny sy ny renibeny no nanabe azy. Vao enim-bolana monja mantsy i Soja Jean André dia nisaraka ny ray aman-dreniny ka dia ny renibeny no nampinono azy. Praitapo zahay izaho rery ihany no zanaky mamako sy papako. Ino mamako? Izy io. Zany hoe fanambadiana mihavana, fanambadiana mitroka ho zahay. Ny haro reny amiko zany, fa ny haro ray amiko eo misy 7 na 8. Ny miharo reny amiko ndray misy 4 raha tsy diso aho, 4. Miharo reny fa ny hoe Raitapo ny haro reny, ny haro ray dia zaho rery ihany zanaky mamako sy papako. Isan'ny Praitapo aminy be ny tanànany Behara teo aloha. Taty Elibondro aty Behara no nandaniny Soja Jean André na i Kaleta ny fahazazany. Tao Amboasary Atsimo izy no nianatra fonikely. Saingy tamin'ny ambaratonga faharoa dia voatery niato tamin'ny fianarana fa natao ny raibeny ny andromby. Ny fahazazako aloha zany dia izy nambarako anao teraka ty Behara, eto ny Elibondro eto ny latsahany vavoniko dia avy eo izy moa le trano mbola atoroko anareo le tranon-drazana. Tao dodolo ny ray aman-dreny, niteraka ny papako, mamako, satria fanambadiana mihavana zay zany, cousin cousine fanambady ihany zay nitoetrany aty. Izy ho hitanareo dia le tranon-drazana io le ambadika io. Bon, dia rehefa niavy eo dia nianatra ato amin'ny école officielle iza moa ty izy Amboasary. Rehefa ny be aho zany dia ny papako, i dadabeko 7 menadahy ny papako, 7 menadahy reo. Rehefa ny 7 menadahy zareo zany dia lasa dodolo. Nandeha ny karama, nanao maramila ny sasany, infirmier ny sasany, niala teto amin'ny ty tokotany ty. Dia izaho zany zay ny tsy nahavitako fianarana lava, betsaka. Fa izaho rery no zafy voalohany zany, teto. Dia le nanahedy hoy dadabenay hoe aza mianatra anao. Ajanony le fianaranao satria tsy misy olo hiambina le agnombitsika. Izy le valan'aomby eo. Misy manana aomby 200 ny dadabeko tamin'izany fotoana zany. Ajanogno fa na fangady ihany rehefa imanianao dia mahavelona anao. Mbola kely vao 10 taona monja dia efa nanana viana ary nanonofinofi te hanana omby marobe toy ny raibeny i Soja Jean André. Anjatony mantsy ny ombiny raibeny tamin'izany fotoana izany. Zaza 10 ans dia efa nieritreritra ny hanan-karena. 10 ans. Tsy manan-karena hoe ohatran'izao hoe manana trano, manana tomobily, tsy zay. Fa hoe mananomby zany sahala amin'ny dadabenay. Satria dadabeko tamin'ny mamako manana omby 200 na 300. Dadabeko amin'ny papako manana omby amin'ny 200. Tamin'ny fahazazany ihany koa dia efa nanonofinofi teo tonga sénateur ny tenany. Tamin'ny Première République, eto Behara io, rehefa mandalo zao nareo tsika zao dia ho hitanareo amin'le kanaly ary ao nisy ny sénateur Fandelova. Izy no premier sénateur taty amin'ny faritany Amboasary, teto Behara. Ramose Fandelova ny anarany. Ao ny fasany ao amorony iraha mandalo eo tsika dia atoroko anareo. Mandalo le tomobily tamin'izany fotoana zany mbola 4x4 mbola 4x4 mainty zay dia raha
mandalo le tomobily am'ty zahay miaraka agnomby de hoe mandalo le député mandalo le sénatera zaho koa ho aho hanao sénatera zaza 12 ans de fa nieritreritra hanao sénatera. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia niala lehibe isoja Jean André ka nasainy ny raibeny niditra nanao miaramila. De hoy dadabenay rehefa avy manitsaka tanimbary zahay de misakafo tokotany io. Taloha moa zany de miaraka amle olo karamaina, tsy misy karama moa taloha fa de fa samy mifanampy ihany manitsaka tanimbary. De rehefa mipetraka aho zany de ity pokopokoko ty mihoatra ny lohako. De hoy dadabeko hoe ampidino le pokopokonao ty, manaova maramila aloha anao, raha tsy midiny io tsy hanana anao, tsy hiasa mihitsy, aleo anao manaova maramila aloha. Misorata rehefa tonga le fisoratana le volontaire zany, tonga ny fisavana maramila de nisava aho de lasa nanao maramila tamy 519e misapona maramila tao tasapona tao. De ry général Dolin niaraka taminay tam'zany fotoana zany, nanao maramila aho 18 mois service militaire. Enjana dia enjana ny fiofanana azo ny fony izy nanao miaramila nandritra ny heri-taona sy tapany be izao. Ry Général Dolin no promotion tamin'izany. Olona misimisy toetra isoja Jean André ka isan'ireo naditra voasazy tany ampanaovana miaramila. Maramila tsy nandray vola zahay, fa ny zavatra azonay isam-bolana melia bleu paquet raiky, savony anasana lamba, de vola angamba 10 000 vasa 20 000 tam'zany fotoana zany. Pendant 1 an et demi. Zay ny nomenanay tao asapona isaky sabotsy manao sortie. Raha ohatra ka tsy maditra. Zaho moa indraindray maditra gada. Misotro toaka. Tam'zany maramila tena mamy mitsy. Sotro toaka. De gada sanandro, de gada anaty lavaka agny, amy lavaka foncière raha regny zany, ao gadranay. De laoko ao sira no atao zalahy sira manta regny. Rehefa vita ny service militaire dia nifindramonina tany fianaran-tsony lehilahy tamin'ny taona 1970. Rehefa nivita nivoaka maramila amizay andeha hatrany fianaran-tsony agnaraka ny anabavy satria telo zahay zafy voalohany. Zaho de agny atao nety zany nenitoanay zay, anabaviny le président ny ACC amizao fotoan'izao anakiroa. De misy koa raha lahinay atao hoe Kotovao maire teto koa zay. Telo efatra menada zany zahay nitezay ny nenibenay. Bon, tonga tany de hitanao ihany le toaka ao Fianarantsoa. Mamy isan'andro. Am'le divay fotsy regny. 20 octobre 1969. Niteny tamin'ny anabaviko am'le koziniko zany atao hoe anabavy satria ndray teneza taminay. Manomboka androany hoa. Raha izaho mbola misotro toaka de mividy ananao lamba mainty hisonanao. Avy tao Fianaran-tsoa dia no taty amin'ny faritra Nosy ary nanao taxi brosy niaraka tamin'ny rainy. Soja Jean André moa tamin'ny fahatanorany dia somary kelikely zay ny vatany. Nakaletaleta ho ny fiteny aty an-toerana ka dia nomen'ny olona solona anarana hoe Kaleta. Le Kaleta tsy anarako le Kaleta. Fa anaram-bositra namena fotsiny. Tam'izaho mbola tanora, zaho mbola manao taxi brosy io. Satria zaho manko mahiahia regny zany de kizahin'le olona. Fa tsy anarako le Kaleta. Soja Jean André zay ny anarako. Tamin'ny taona 1770 dia nanao taxi brosy linina manantenina Fort Dauphin i Kaleta. Anakiroa ny fiarany tamin'izany, 404 sy Super Golette. Verina avy any amizay aho niasa nanao taxi brosy. Taloha moa ny taxi brosy reny sans versement regny taloha. De manao ligny manantenina. Edy chauffeurako voalohany izy le Monsieur Pierre. Tamy 73
ny asany tamiko. 5 taona izao Monsieur Pierre no niaraka niasa tamin'ny kaleta ary mbola miasa ato aminy mandraka ankehitriny. Tamin'ny fitondran'ny siragna ny honanay. Vaky fitondran'ny siragna. Zaho tamin'io zaza 40 taona. Dia niasa amin'ny restaurant amin'ny chinois natoe sokakao zay. No miasa ao zany, miasa amin'ny restaurant ao, dia hitany rangahy tiky zany, hitany monsieur patron kaleta, dia izy miservy anazy eo zany amin'ny restaurant. Dia hitany moa le endrikendriky mipiasa koa zany, dia nanaitra anazy. Akory ho izy anao, mba afaka anao, fa iasa aminazy. Afaka ao zany ao mifagnaraha. Dia izy amin'io manao ligniny matalaky, dia manao ligniny manategna. Dia karamako tamin'izay zany, 80 zaho amin'ny chinois anao. Tonga dia nomeny karama ao zany, satria zaho izy mangalaka anao magnaisa anao, nomeny 200. Dia faly be aho tamin'io zany, ny karamako 200. Dia anao zany izy miaraka aminahy avao, da fatanatsika dia mahandrohandro anahy eny. Zaho mbo kelikely igny dia tsy mahazaka manody chauffeur mampiakatra tanambony agny magnino. Dia nikazoko zay nanao ligniny manategna. Matalaky amin'ny fotoan'izay 20 freny. Dia i manategny 80, io be fre indrindra. Dia ny vidanany 404 nanaovako ligniny matalaky 7 aly. Ny vidanany peragolety igny nanaovany ligniny manategny 2 aly sy ray hesy. Io zany tomobilin'ny sanay. Niaraka nanao taxi brosy teny kaleta sy rapiera. Taty aoriana dia fahity ry zareo satria simba ny fiara ka dia nanapa-kevitra nanao bara izy roalahy. Ny hareraky le tomobily. Dia farany dia nihena koa nagnigolo miaraka aminay satria ampaniny eo. Dia nagnavy tena moa zahay nofa niavy laha teo. Dia ino koa ny zavatra tokony hatao sika fa tsy mety taxi brosy teo. Ny tokony hatao sika ho za mba hanao restaurant koa sika hanao bara. Varotry toaka. Dia nanao koa zay sokakeo ny varotry toaka. Koa nofa nivarotry toaka amin'izay zahay zany, dia nandeha koa ny fitohiza velin-tena, dia mitety tsena Sivoro, Marosiraky, minday varotry magnagny. Dia naka ny Congo amin'izay zahay, nitondra tomobily, minday anazy mitety tsena, za mivarotry amin'ny bara eo. Dia fa ohatrohatran'izay zany ny rahanareo lahy, jusqu'à amin'izao. Nataon'ny kaleta avokoa ny asa rehetra ary tamin'ny taona 577 dia nanao kafe ny lehilahy. Rehefa nandeha tonga tamin'ny fitondrana ny président Ratsiraka tamin'ny 75 lasa dodolo ny vazaha. Zaho amin'io fa manomboka miakatra, manao kafe, manao taxi brosy, manao vide kafe, compagnie marseillaise, lyonnaise. Dia fa nijereva an'ireo vazaha reo. Dia rehefa nandeha ireo vazaha reo dia hoe menay an'ity olona ty, avidinay aminy le fanananay. Zay nahazahoako ny fananana rehetrarehetra ny vidiko tamin'ny génie. Ny anara c'était Suisse allemand io. Ny vidiko zany le société ny passif actif. Navidiny tamiko. Naloa agnatin'ny 10 tao. 10 ans. Misy porofo zany tompoko. 10 ans. Any a Suisse zareo mipetraka dia any Monaco. Izay nahitavako ny Monaco voalohany tamin'ny 1978. Ny nandihanako andafy agny voalohany 1978 en passant par la Réunion. Dia nidy natao a Marseille. Tany aho nanao soniany le contrat. Maro ny firenena efa notetezin'ny kaleta ary tany ampitan-dranomasina ny tenany no nividy fiara. Ity le tompony le orinasa vinidiko tany tamin'ny 1978 le niteneniko. Dia tany nividanako an'ity Range Rover io, tany Monaco io. Ankoatra ny fiara dia miondana style amerikanina ihany koa i kaleta tany andafy no nividianany montre suisse, ny satroka cowboy mitovy amin'ny andry Bill Clinton sy Ronald Reagan ary Barack Obama, nisy garafoany novidiny tany Cuba. Tamin'ny 86 nakany a Genève nividy an'ity montre ty. En or ty garantie à vie. Tiako zany le izy. Araka le niteneniko taminareo hoe sénateur. Zany sénateur zany amin'ny Amerikana important. Ka
le style amerikanina mihitsy zany aho no tiako. De nividy koa nandeha tany Stuttgart, nividy Mercedes. Imaginez-vous-nareo, incroyable mais c'est vrai hono vazaha. Depuis 86 tompoko nividanako an'le tomobily, amitsika miteny zao mbola tsy nisolona ny pnenina indray mandeha de mbola ao. Maro ny fandrarahana ataon'ny kaleta. Ny taona 4,790 moa no nitsangana ny tranombarotra kaleta. Vita maramila de nanty papako nanao taxi brosy de niaraka tamin'ny papako foana manao taxi brosy. De avy eo amizay le niteneniko aminao iny nanao aho nahazo tamin'ny compagnie lyonnaise sans versement ny tomobile 4x4 tamin'izay fotoan'izay. De izy le nifahity ho aho de nanao amizay aho le fandraharahana le nanao an'le bara. De tamin'ny 2 septembre 1974 no naorenana any groupe kaleta. Tranombarotra kalety tamin'izay fotoan'izay. Rehefa niazoko zany le société génie vinidiko le passif actif de zay nahatonga azy ho groupe kaleta. Eo amin'ny tontolon'ny politika kosa dia maro ny andraikitra efa notanany teto amin'ny firenena. Efa conseiller provincial ny Toliary ary conseiller technique andreo prime ministre ny Fandimby. Isan'izany ohatra ry Francisca Ravony, ry Emmanuel Rakotovahiny, ry Norbert Lala Ratsirahonana sy ny maro hafa. Efa vice-président du Sénat tamin'ny taona 2012 hatramin'ny taona 2017 ary mbola voafidy sénateur tamin'ny taona 2012. Sénateur efa zavatra tefaniko volavolaiko tao agnatin'ny lohako. Tonga ny 3e république de ao agnatin'le constitution de nisy andininy hoe misy sénateur ao. Rehefa tonga le propagande zany, satria président Zafelibert nytao de hoy izy président Ratsiraka tamin'izay fotoan'izay hoe andao tsika hanao propagande non. De hoy za matsin'ny président hoe miaratsina monsieur le président fa za tsy hanao contradiction. Fa ahoana hozy izy? Azafady fa za mbola kely nieritreritra ho sénateur. Ka agnatin'le constitution namboarin'ny président Zafelibert io misy sénateur. Ka za tsy maintsy manao sénateur. Et je serai sénateur quoi qu'il arrive. Fampitana 2001 nanomboka ny anina ny sénateur satria tamin'ny andron'ny président Zafelibert tsy napetraky n'le sénateur. De président Ratsiraka nametraka n'le sénateur. Tonga amizay tompoko 2001 tsy nampidiry zareo aho tagnatin'ny liste ny Arema. Folo ny sénateur anjaran'ny province ny Toliara, 90 hita am'izany fotoan'izany. Enimpolo ny fidina, 30 tendreny ny filoham-pirenena. Nilatsaka aho nanao ka de ano indépendant. Nifampitana tamin'ny Arema, 2e position nahazo sénateur telo, 3 places. De leader Fanilo no 2e position nahazo place anankiroa. C'était en 2001. 2002, lasa niongana président Ratsiraka, niditra Ravalomanana, niova le izy, lasaka indray mandeha amin'ny bureau permanent, lany koa aho zany vice-président ny Toliara. Donc depuis 2002, naha vice-président ny Toliara ahy, izy io hitanareo io. Jusqu'à mitapelany mandat 7 ans angambizena 6 ans. 2008 mbola latsaka indray mandeha mbola lany sénateur. Amin'izao fotoana izao dia mpanolontsaina manokana ny filoha malagasy Andry Rajoelina Ikaleta nandritra ireo fitondrana ny Fandimby dia teo foana ny tenany. Ahoana reny nataony Ananarany dadabenay anay. Dadabenay dia tsy mba mpanohitra fanjakana. Tsy mba mpanohitra. Conseiller provincial izareo tamin'izany tamin'ny andron'ny vazaha. Conseiller. Tsy mba manohitra zany zahay. Ka ny fisafidy hoe milazanao hoe conseiller ny tamin'ny Ratsirahonana, conseiller ny Ravony, conseiller ny Rakotovahiny, conseiller.
de tout le monde. Dia am'izao fotoana zao conseiller-ny président de république. Ny expérience ananako no zaraiko, ary zaho rehefa miteny de mivantana. Tsy mamitaka any zareo aho, fa ny marina ny teneniko. Olona mahitsy rehefa miteny, tena tsy hoe misorona mihitsy ary de sarotiny amin'ny andraikitra napetraka taminy ikaleta. Raha mbola hoe Madagasikara ihany tompoko ny Madagasikara, ny fahitavako azy, de mbola tsy hisy afatry ny Rajoelina ihany. Zao moa le solika ny sondry io, tsy natoran'Andreo Manalina izy, tsy matoran'Andreo Manalina. Ary ny mahasamy hafa ny président république tompoko, manana capacité d'écoute le rangaha. Tena mijery point par point. Hitako zany tamin'ny fiarahanay miasa, tamin'ny fidiananay ireo député reo, jerena tsirairay isaky ny CV-ny de antanina, de averina, de jerena koa io tsy manapa-kevitra eo no eo, iverina intelo, inepatra. Zay vao tapaka hoe ty zany no atao. Ka za de mialatsiny kosa aloha fa raha Madagasikara ny tsy handroso am'izao fitondran'ny président Rajoelina zao, de tsy handroso tsony mandrakizay. Ary zay ny mahasarotiny ahy amin'io resaka kanaly io. Io kanaly io ane ty lemaky biara ty nge nanaovan'ny président république promesse présidentielle nge hoe rehefa lany aho izy izy dia amboariko io kanaly io. Amboarina le lemaky ny biara. Zay. Zay le izy. Donc promesse zany io. Fa ny olona moa am'izao fotoana zao, izy aby zay. Le olona miresaka regny ane madama olo fateo aby. Fateo dodo le nge regny. Ka zao moa mbola tsy fotoanany zao. Homme de terrain, ray aman-dreny be aty an-tanàna ary olona fiarahamonina ikaleta. Rehefa misy mitaraina de tena miaino ny tenany. Tena nahafinaritra anay laha tamin'izay. Tamin'ny fomba fandraisana anay, zahay ane tagnaty lavaka agny, noho ny fisiany ny nahitavanay mazava. Izy ny nahitavanay fahazavana. De mirary ary mangataka amin-Jagnahary ho ela velony ty antany izy fa raha tsy izy zahay tsy nisy fijerevany anay eto. Tena mahomby de mahomby araka sitraha ase fokotany fiaraha-miasa amin'ny ray aman-dreny senatera. Satria sy misy ray aman-dreny magnotro ny fokotany afa-tsy ray aman-dreny senatera. Araka fijerevagna azy teo androany. Raha nitaraigny zahay se fokotany, afaky nagnampy anay reky. Fa nagnome anay teo. Ndrindrandrindra magnome fanantenagna anay reky, mikasy karama ho tanteraky. De mahafapo anay zany ty fiarahagna amin'ny ray aman-dreny senatera. Efa amam-bolana maro izao no tsy nandray karama ny seho fokotany ka nitaraina taminy. Manoloana io olana io dia nandray azy ireo teto amin'ny Braony, teto Elibondro aty amin'ny komunina Beara ikaleta ary tsy nanaiky fa niantso avy hatrany ny governora ny faritra Nosy. Araka ny fanazavany governora dia efa ao ny vola fahandrasana ny prosedura ka vinavinaina amin'ny 15 volana Aogositra no izarana ny tambo-karama seho fokotany aty amin'ny faritra Nosy. Tsy ny seho fokotany ihany nefa no henony kaleta teny fa mihaino ny olana sedrain'ny mponina ty antoerana ity ray aman-dreny ity. Mikasika amin'ny ray aman-dreny igny zany, izahay hatrizay zany betsaky zavatra vitany zany amin'ty tanàna ty indrindra zany na hoe district Ambosary zany. Resaky fampandrosoana ao misy ray aman-dreny. Satria raha vao niala zany ty ababe tanàna toy reky ty nitondrika anay teto zany. Miezaky manao ay sy hoay. Indrindra am'le hoe fisindriasindrian'le olo mahazo olombelo amin'ny tanàna toy. Tena miezaky reky indrindra amin'ny fitondram-panjakagny. Hoe zao ty lalagnomba atika le mirogny zahay zany. Betsaky zavatra vita zany ka indrindra mahakasiky zay kanaly zao zany. Ka izay zany ty zava-bita sy misy zavatra so vita iray aman-dreny kaleta zany io. Tena mahavita zavatra. Senatera Kaleta no ahafantarany maro azy. Lehibe ny antoko lia raike izay nijoro ara-dalàna tamin'ny taona 2000 ary aty Elibondro no misy ny fohibeny. Za moa zany nilatsaka foana conseiller idilo, conseiller provincial, conseiller régional. De 99 aho
ginandrany président Ratsiraky. Satria niteny aho zany hozy fa hoe raha lany ianao de tapahako ny tanako. Teniko io. Satria fantako fa tsy nilany izy tamin'io. Zay nahatonga ahy niteny an'izay. Ary mbola confirmeko zany. Fa efa lasan'Andriamanitra, lasako razana moa zareo, mba samby hitahy atsika, fa ny marina no teneniny. De nigadraina aho tamin'izay nisamborona nanaovana dossier fahatany. Membolio mihitsy le olona ta Fort Dauphin. Saika nivakiny le olona le prison. Tamin'ny nampigadrana. Une semaine, angamba 4 jours, une semaine, nataoko hoe 4 jours. De navoaka aho. Nanomboka tamin'igny teo zany nanohina ny foko. Nanaovako politiky, nanaovako hoe bon hanao atoko politiky amizay aho zany, hanao politiky. De ataoko lia raiky. Donc le lia raiky efa nipetraky depuis 2000 siège social eto Helibondro. Ankoatra ny politika dia entrepreneur no ahafantarana ity ray aman-dreny ity. Manana chambre d'hôte ny lehilahy, nanana sambo, efa nanao kafe, nanao kabaro, transporteur, nanao vato mika ihany koa ary entrepreneur immobilier. Io moa de tourisme voalohany Fort Dauphin moa zany de toerana misy fizahan-tany. Ary ny asa nataoko be de be araky le voalazanao teo. Nanao kabaro aho Podicap tany Morombe. Tamin'ny 87 io 86. Rehefa nifoanana le Sempa, le Sonacos, de niteny tamiko président Ratsiraka tamin'izay fotoan'izay hoe manaova agence ianao any Morombe hividy an'ireo kabaro reo, le Podicap moa ny fahafantaranareo azy. Satria ny fermena ny Sonacos zany tamin'izay fotoan'izay. De izay nanaovako Podicap tany de mandeha aho de nividy avion, manana avion aho, avion kelikely, de mandeha any Manja. Manja Morombe, any tena misy an'le Podicap. De avy eo niakatra ihany, de nanao pêche. Manana sambo aho 3, 2 bateau chalitier, ray bateau d'usine, fiteretena le akamba. De nanana sambo koa anakiroa, anaovana langouste. Venidiko tany Afrique du Sud. Najanoko dodolo de nanao langouste aho. Makany Japon matetika aho, makany Londres matetika aho. Satria ny Angleterre no mividy an'ireo Podicap reo. Ny PC1, PC2. Makany Maurice. De najanoko zany nahenako ny activité-ko. Tsy manao langouste tsony aho. Tsy nanao ano ina moa ty izy. Pêche tsony aho satria tsy namendry ry président Ratsiraka tamin'izany fotoana zany le nisy monopole io, fa monopole tamin'izay tompoko. Ataoko teny frantsay le izy, je pardonne mais je n'oubliais pas. Ary fa nipardonné ny Hussein Abdallah. Hussein Abdallah no ministre ny pêche tamin'izany fotoana zany. Ny bloqué ny sambonay rehetrarehetra. Ary tsy niarery, fa niany ny andra tompoko lahy Herzou, na ny andry Goulam Ali, zay niara-niasa tamin'ny président Hadjo, Randrianany Velona, tamin'ny pêche, ataony Melaky, atao an'ny Melaky, bloqué dodolo. Fa de omena ny pêcherie de Menabe, ny pêcherie de Nosy-Be. Zany namena azy. Risalim, am'zareo amin'ny Cotonà. Zany, izay zany ny monopoliser le fanaovana pêche teto. Fa tamin'ny andro Zafy Albert tena libéré mihitsy. Zay te hanao manao. Zahay manao exploitation minier, manao mika, zay mbola ho hitanareo. Na tsy nianatra ary tsy nanana diplôma azy Kaleta, dia nikiry, niezaka ny lofo an-trano tamin'ny fiainana, niezaka ny otra mba hanatrarana ny vinany. Le fikiriana zany. Hoe mikiry ianao zany. Zay le ataoko hoe explication charte. Satria na ny zanako naterako ary tsy hahavita an'izay. Tsy fantako izy, soit izy hampiakatra azy ambonimbony, soit izy tena tsy hahavita.
satria miankina am'le andro ny terahanao io, ny vitanao. Zay. Ny andro, ny lera, ny nilatsahany tavoninao. Zay le izy. Ka donc zany ataoko hoe don sy don fa zavatra namen'Andriamanitra ahy. Moi j'ai pas de diplôme, hein? Attendons-nous bien, hein? Attendons-nous bien, zany. Fa mila tsahy mitsangana agn'ilako eo hoe manana licence baka 30, baka 30, 10 ianao mifampidiscuter amiko. Économiquement, politiquement. Politika moa zany de tsy ino mihitsy ataoko fa resaka économie. Tsy ahazo ahy mihitsy izy. Zay. Fa le voyage, tena le voyage zany tena éducationko. Zay ny tena nanampy ahy zany. Nanomboka tamin'ny 78 aho no nivoaka any ivelany. Ary za tsy mandeha raha tsy première classe na classe affaires. Ary tsy mipetraka aho raha tsy amin'ny étoile 5 étoiles d'hôtel. Hôtel de 5 étoiles. Mialatsiny aho tompo tsy mirehareha aho fa question de principe le izy. Olon'ny finoana ihany koa i Kaleta. Tamin'ny taona 8,790 no nanangana ity FJKM eto Elibondro ity ny Raibeny. Nisy fahasimbana nefa izany ka dia nahafohy vola mankarena mihitsy i Kaleta nanamboarana sy nanavaozana ny FJKM eto Elibondro Beara. Ny hafatra moa zany araka le teneniko aminao, ny hafatra petrako zany de voalohany am'le tanora. Hoe aminareo tanora sahala aminareo président Rajoela, tsy hamitaka anareo io. Areo ka mba tsy ho reberebelyle olo. Handany andro fa samby teo aby reo olona reo. Ny fianaranareo gn'ataovo ny hahatafita anareo. Ny anahy am'le hoe am'le vahoaka na eran'ny Madagasikara, le fisondrotam-piainana zao tompoko tsy eto avao. Madagasikara eto maro gny raha nahazo atsika teto. Ao ny Covid teo, findra koa ty eran' zao tontolo zao magnapitrotraky ty adiny Ukraine sy ny Russie ty. Eran' zao tontolo zao miakatra aby gny vidim-piainana rehetrarehetra. Ka tsy zay akory gny handatsana hoe io tsy fahaizana mitondra eo. Tsy marina zany. Fandrehanao zao no teo, ho tratran'izao de asa fotsiny. Ka oka atsika mba tsy hirorosaina. Zay. Ho atsika mpanao politiky. Avelao gny fifidianana, andraso tsy raha ela koa ne taoko avy zay. 2023, ao gny